tena marina. Afany taona 2024, efa taona 2024 sika izao. Madagasikara tany razanay. Io no nanao ako tetsy faravohitra. Nandritra ny fanokafana topikatroana ara-politika am'izao taona 2024 izao. Ira mampiseho fahavononana tanteraka. Fa vonina hiatrika ny politika ho fanavotana ny firenena. Nampiseho ihany koa fa tsy anaiky mora foana ny fanambakana vahoaka ataon'ireo izay eo amin'ny fahefana ankehitriny. Kravato maro loko no tazana teny antoerana. Betsaka ireo olona tsy de ampiseho no tonga niatrika izany. Nandrangaranga avy hatrany. Fa tsy anaiky ny fikasana anitatra ny fepitoam-piasana izay kasain'ny mpitondra ankehitriny atao eto amin'ny firenena ny mpanohitra. Rendrika ny firenena ary iniany sasany ahidina any andavaka ny fiainam-bahoaka mba hahafany manambaka azy ka mora vidina ny safidiny mandritra ny fifidianana manaraka. Tanindrazana iarahamana ny Madagasikara ka tsy azo ekeny na ho tazam-potsiny ny fahavoazana mahazo ny firenena izay mitazona ny laharana farany indrindra maneran-tany. Tokana ny baiko nomeny Filomarika Ravalomanana entitra noho ny lazany fa ny firaisan-kiny anavitra ny firenena no mampiray ny RMDM. Tsy ekena intsony ny fanambakana vahoaka miseho ankehitriny. Mijoro ny RMDM anafaka sy hitondra fahazavana ho an'ny vahoaka malagasy. Hoy indrindra mantsy izy hoe tokana zany ny tanjona mampiray antsika eto dia ny anavitra ny Madagasikara izay natosiky ny sasany ao anaty lavaka mangitsingitsoka. Nandritra zay efa taona faraparan'izay indray nefany dia azo lazaina fa dia tena natao tsinitsinina mihitsy ny maha-olona ny olona, tsisy ny fandriam-pahalemana, tsy misy ny fikarakarana n'ireo resaka sosialy, baranahana, gaboraraka ny zavatra misy eto. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana na ety andrenivohitra na any ambanivohitra. Tsy afaka miasa ara-dalàna intsony ny vahoaka satria mitaintaina toy ny sabakaka ambodirindra izy ireo. Mpitandro ny filaminana natao hoe hiaro azy kanefa totra ny renindray no mampitahotra azy. Maro ny malagasy no tsy ampy sakafo ary tena kere tanteraka ny any atsimo. Soa ihany fa mba me izy n'ireo communauté internationale reo mba manampy azy, mamantsy azy ara-tsakafo. Tsy misy ny fanampiana ireo tantsaza maro anisy eto Madagasikara ka lasa miraviravin-tanana izy ireo. Tsy mahagaga raha mitombo ny fahantrana, tsy mazava ny fitantanana ny volam-panjakana, manjaka ny kolikoly ary ny totongana izay tsisy ny lanja ny vola malagasy. Tsy misy firenena mandroso raha toa tsy bado ny ankizy ao aminy. Mazava izany. Tsy misy zavatra tsy mikoroso fahany eto. Ny toe-karena, ny sosialy, ny tsy fandriam-pahalemana, ny jiro sy ny rano. Zara raha misitraka zany raha misotro madio izany ny malagasy ankehitriny. Ny maha-olona sy ny maha-malagasy ny malagasy mihitsy no miendanja amin'izao fotoana izao. Porofon'izany, zara raha misakafo intelo isan'andro ny isan-tokantrano, mananika ny 1000 ny iray kapoaka amin'ny vary, kanefa fahefa mividy miena ambadiambady. Ireo anton'ireo no mampijoro ny Filomarika Ravalomanana sy ny fanoherana hatramin'izao. Tsy mendrika ny vahoaka malagasy izao zava-misy izao hoe hatrany ny fanazavany. Tany manan-karena sy mahokatry Madagasikara. Saingy maninona ny vahoaka malagasy no mitsoposoposo toy izao. Ninonino nambara dia andraikitry ny mpitondra ny manatsara ny fiainam-bahoaka. Izany no antom-pisiny ka ametrahana hitantana ny firenena mandritra ny 5 taona. Ny tazana nefa da toy ny akoho kely tsy paza-potsim-bary ny vahoaka rehefa mandre fa izara vary ny fanjakana. Matetika no miafara amina fimenomenomana izany satria samy tsy te ho faty androany fa samy te ahazo izany avokoa. Sitrany ahy mba misy arapaka isan'andro. Averina ihany fa olany tsy fahaiza mitantana araka ny nambara ny Filomarika Ravalomanana ny zava-misy eto. Aza manantena mihitsy anefa ny vahoaka fa irajoelona io iaiky fa tsy hainy ny mitantana ny firenena. Mbola mampanantena indray aza no ataony kanefa ny eo tsy vita. Ny fiainam-bahoaka miamtotongana. Toa zarany mantra ny vahoaka mba ho mora ambakaina.
ny farim-piainanisam-baravarana no mitsotsoroka dia noho ny politika am-panjakana sy ny politika apetraky ny mpitondra tsy mahomby. Raisitsika ohatra kaiky ity. Mihoatra ny fitambarany varina farana teo anelanela ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 ny varina farana nandritra ny 9 taona lasa. Izany hoe nanomboka ny taona 2025 ka hatramin'ny taona 2025 telo sy eninjato sy 7,9 sy 10 taona no fitambaran'ireo vary nafarany Madagasikara nanomboka ny taona 2025 ka hatramin'ny taona 2025. Izany hoe nanomboka ny fitondrany Filomarika Ravalomanana niditra teteza mita ny taona 2025 izay mazava tsara fa mbola nanana ambombava isika teto ka tsy dia nanafatra vary ary hatramin'ny fiantombohan'ny fitondrana Rajonar Mampianina. Nanomboka ny taona 2025 niakatra be io fanavarantsika vary io. Izany hoe efa nanomboka tsy nihinana vary gasy intsony ny malagasy. Nanomboka ny taona 2025 io ka hatramin'ny taona 2025 dia nahatratra 520 sy 2,3 sy 9 taona no vary nafarana teto. 7 taona kosa izany ny taona 2025 iny. Izany dia midika fa miakatra hatrany ny tahany fanafaram-bary ho antsika eto Madagasikara. Mazava ito areo marika io fa satra ny fikasana amin'ilay fahavitantena ara-tsakafo an'ny malagasy. Vary nafarantsika ao anatin'ny 420 taona ve dia ao anatin'ny 9 taona no anafarantsika izany ankehitriny. Potika ilay firenena ary potika ny tantsaha malagasy. Iza no mahazo tombony amin'ny fanafarana vary miompampana ataon'ny fanjakana io. Mbola ny ady any Ukraine sy ny Covid-19 ve no mahatonga ilay firenena andany vary izay afarana ao anatin'ny 420 taona lasa ka lasa atao ao anatina 9 taona ankehitriny. Dia hoy ny fanazavana hoe hoy izy momba ny fambolena ny vary ony raha ambolena eto Madagasikara dia 2 taona voavokatra ary tsy tokony amboly vary ony tsika fa ela be zany vary zany fa aleo ambolena Artemisia. Aiza ny toerana misy any Madagasikara amin'izao fotoana zao amin'ny fambolena. Raha iresaka fiompiana sika dia fatatsika fa ny omby no mampalaza ny malagasy eto Madagasikara. Inona no nataon'ny mpitondratsika amin'izany sehatra fiompiana omby zany? Ny omby vosotsy indray no andehakana taranaka. Inona ny dikan'izany? Izany ve ny olona hitantana? Izany ve no mahay mitantana? Zahay any Toliara moa dia teneny fa hoe amboly coton de Toliara. Ry olona marina mihitsy izay voalazana izay. Mila olona mahay mitondra azy ny firenena. Mila olona matotra fa tsy mitsingala ambongidina ka tsy mikatsaka fa tsy ny tombotsoa nisy ireo mpandrarah manodidina azy fotsiny. Famotehana ny tantsaha malagasy izany zava-misy tao anatin'ny 9 taona nambara teo io. Raha tena mpitondra mahay dia nanosika ny tantsaha mba amokatra tahaka ny nataony Filomarika Ravalomanana tamin'ilay tetikasa PSDR. Dia avy eo vidin'ny fanjakana ireo vary ireo ary azony atao tsara manao izany ho vary mora sy tosika izay rehareany izy ireo mafio. Fa manina no vary avy any Inde sy Pakistan no afarana ka tsy maintsy ho zaraina amin'ny malagasy ankehitriny. Mahazo tombony amin'izany ve ny tantsaha malagasy? Roso ny dio any RMDM anavitra ny firenena sy ny vahoaka malagasy fa tsy mendrika ny vahoaka malagasy izao fampahantrana inina atao izao. Aza manantena fandrosoana raha mbola io Rajoela io ihany no hitondra mandritra ny 5 taona manaraka. Akotsina neny ohatr' izay efa lany nikary. 5 taona angarangidina tsy nahita-pahombiazana izany efa zavatra hafa. Ny taona 2024 nandray fahefana izy dia nambara ny fanompanohitra no sakana amin'ny fampandrosoana. Tonga indray ny taona 2024 nampanantena zavatra maro izy tsy tanteraka na iray aza dia nambarany indray fa noho ny Covid-19 no sakana. Tonga indray ny taona 2024 teo dia lazainy indray fa ny ady any Ukraine no miteraka olana. Dia izay indray zany no olana amin'ity taona ity. Ny tsy fahaizana no lehibe indrindra ka ny hafa no aniliana. Santionany ity tale ny kabinetra ny orinasa Jirama ity. Fa za tsy manana diplôma na resaka angovo na resaka industrie hydrocarbure zany.
satria tany amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena nisy ana tsy indraindray za mampametram-panontaniana hoe fa inona natafiditra inona ny idirako amin'ity secteur anankiray ity. Aiza no tsy hopotika ilay firenena na izy napetraka amin'ny toerany aza mametra-panontaniana hoe inona no antony natongavany hitantana ny Jirama, fa tsy misy zavatra ainy ao no tsy hanana ny diplôma mifanaraka amin'izany. Dia mihevitra ve isika amin'ny fomba fitantanana tahaka izany fa handroso ny fiainam-bahoaka? Jirama io hitantsika io, ary aza gaga raha toka lohataona dia lazaina fa tsy ampy ny rano dia manjaka ny delestazy, tonga ny fahavaratra, be loatra ny rano, ririnina, misy ny tsiodrivotra miteraka fandelingelenana ny famatsiana herinaratra. Tena potika ary inina simbaina mihitsy ilay firenena. Inona no idiran'ny baolina amin'ny Jirama kanefa secteur stratégique be iankinan'ny fiainam-bahoaka io? Ny Jirama ilay teo, fa betsaka ireo sehatra ahitana olona toy izany amin'ireo mpitondra ireo. Ireo solombavam-bahoaka 5% moa dia novaliany HCCI iny hoe tsy mpanara-dalàna avokoa. Aiza no handroso ilay firenena? Ataovy toy ny Irangalahy misafoana avan-drano koa ny fitenenana betsy mitsaraka atsimo izay. Ataovy toy ny afinandorony lamba fa aza atao toy ny tany lavony ka ho jerim-potsiny. Hoy indrindra matsy ny fanazavana hoe raha fehezina dia maizina ny hoavy Madagasikara raha tsisy fanovana aingana dia aingana tamin'ity firenena ity, tena maizina. Ity taona 2024 ity dia toam-pifidianana, ary noho izany dia taona ahafahantsika manavitra aingana ny firenena sy manova aingana ny lalana tokony izona Madagasikara mba hizotra amin'izany tena lalana fikatsahana ny tombontsoam-bahoaka izany. mazava izany, ny fiaraha-mientany rehetra no andrasana. Vona ny RMDM sy ny filomarika Ravalomanana. Mazava ny toromarika mila maka fahefana ara-demokratika mba ahafana mametraka firenena vanona eto amin'ity firenena ity. Efa antso natao ihany koa ny fikoanan-doha mialohan'ny anatanterahana izany, saingy afaka didy ny mpanohitra rehefa tsy manaiky ny fitondrana ho etrany ny fanazavana. Ny fampandrosoana firenena tia napetraka dia fampandrosoana miainga avy an'ny fotony, ka ilaina ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny fanaraha-maso ny fanavaozana ny lisym-pifidianana izay mandeha amin'izao fotoana izao io. Hatramin'izao aza mony senihy tsy mbola mamoaka tety androm-pifidianana izay tsy fantatra hoe inona no antony izany. Mbola te hanitatra fe-pito-piasana ve ingafoloam-pirenena ka aleo lalaovina ny firenena? Mazava ny any-mpanohitra sy ny filomarika Ravalomanana. Afa ny taona 2024, efa taona 2024 isika izao. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?